Mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'ny tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Dia raha saotra ahajary voninahitra no atolotra ianao ry Tompo Ray Naiza ny an-danitra ho. Isan'andro tsy ankitsahatra satria tianao izahay. Indreo ireo fahasoavana, indreo ireo fitahiana, indreo ireo famindrapo omena ho anay Tompo. Misaotra indrindra. Atolotra mba hanjakanao ary ny fiainanay, indrindra ny fonay amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tamin'ity herinandro ity dia niara-nijery mandrakarivotsika ny lafin'ny tamaso sy azo tsapahi-tanana amin'ny fanavaozana ataon'ny Tompo sy ny fihavaozana andrasany ampino. Anio dia mba hizara aminareo ary havako ny hitan'ny Tompo ary tsy nety nanavao izy satria nahoana. Tsy inona izany fa ny amin'ilay aviavy ao amin'ny Marka 1:12 ka hatramin'ny 14. Filazantsara araka amin'ny Matio koa 1:20 dia mitantara an'io ry havana. Hoy ary ny 13 amin'ity Marka 1:20 ity vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra ery izy, Jesoa izany kanjo no ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tao mpamoazan'ny aviavy. Amen. Ny teto dia tena maitso mavana sy maniry tsara ilay aviavy. Kinanjo rehefa natonina akaiky dia tsy nisy voana. Maro be ny heviteny mivoaka ny amin'ilay tapany farany, amin'ilay 13 manao hoe fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazana. Toa milaza izany fa mila voatsiary ny Tompo. Kanefa araka ny voalazan'ireo mpahay tany Palestina dia ny voany aloha no mivoaka mialoha amin'ny aviavy vao tokony handravina tahaka ny an'ity hita eto ity izy. Ity aviavy ity mihitsy no tsara fotsiny ny fijery azy fa tsisy voany, tsy mamokatra mihitsy. Voalohany dia ny Israely no tian'ny Tompo hambara eto. Nahita ny nataony nandritra izay fotoana izay, efa ho 3 taona, nefa dia tsy nahitana vokatra. Dia ny vokatry ny finoana azy ho ilay Mesia, zanak'Andriamanitra mpamonjy. Izay ny voalohany. Fa ny faharoa izay mampieritreritra koa dia izao. Endriky ny fihetsaram-belatsia koa ilay aviavy mandravina fotsiny, kanefa tsy misy voany. Azo eritreretina hoe rehefa amin'ny fihetsaram-belatsia toa tsara jerena fotsiny no misy eo amin'ny fiainan'ny olona fa tsy misy vokatry ny finoana hita eo aminy, dia tsy manavao ny Tompo. Ozina aza no nataony eo amin'ny 14 amin'ity Marka 1:20 ity hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay. Ry havana, ialao ny fihetsaram-belatsia fa tena ratsy, tena ratsy. Azo eritreretina izany hoe tsy mety manavao ny olona mpihatsara velatsia ny Tompo, na koa hoe tsy misy fihavaozana azo antenaina amin'ny olona mpihatsara velatsia. Ialao izany ry havana fa mbola misy ny fotoana. Mahery amin'ny Tompo. Amen. Hivavaka ary isika. Ry Tompo Ray any an-danitra ampio izahay hiala amin'ny fihetsaram-belatsia fa tsy sitraka ao izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.